dia amin'ny fifaliana trany tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao sabotsy fa 8 ny volana Desambra 2024 izao aterina ny araba ary manasana mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany vaovao makasika ny fampielezan-kevitra avy hatrany no entintsika ny kafana ny vaovao taorian'ny teny tosy dia nitohy teny Tanjombato ny fampielezan-kevitra izay nataon'ny kandida marika Ravalomanana ho an'ny teto Antsimon-drano na dia efa hariva zany andro dia tsy nahasakana ireo mponina teny an-toerana ny tafa tamin'ity kandida ity andeha raha antsika ny apahany tamin'ny lahatenin'ny kandida marika Ravalomanana teny an-toerana. Anangana isika asipandava anangana indray isika anangana firenena vaniny anangana fiainana vaovao any malagasy tsy hipetraka amin'ny toerana iva sy misy lantsony ianareo fa ho avy dada lampenareo tsy maintsy ataontsika zay tiana azahoana ny tombontsoa imbona mety amin'ity tany sy fanjakana ity azay hoe mampiomona dia mampitovy lanja aza matahotra anareo fa matoa amin'ny teny zany aza matao atao zany ametraka ilay fitsingeram-pahefana tena iny isika ary ireo chefokotany miainga chefokotany zay malala ny fiainanareo tsirairay aby dia makao ambe ny tanàna minonareo fa tena ometsika ny asy maizy azy mibe ny tanàna ka dia matoky aho araka izany dia anjarana Antsimon-drano no nandray ny kandida marika Ravalomanana androany atao anatin'ity fampielezan-kevitra fihodinana faharoa ity ho an'ny tetsitosy manokana dia nanome toky ny kandida marika Ravalomanana fa tsy maintsy vitaina ao anatin'ny 100 andro ny lalana rehefa tafapetraka ho filosomatsara ny tenany tsy manao kobakambava fa tanterahana miaraka amin'ny asany fanomezan-toky ataony feny fanentanana fanantenana fady ny mponina teny amin'ity faritra ity ary nanome toky ihany koa fa ampandany ny dada andeha hoarahantsika ary ny akon'izay. lazanareo tsara vahoaka ny tosy sy Antananarivo tsy adino novinana raha fa raha vao vitany amin'ny 19 Desambra tonga koa 25 Desambra asika mitilany miova daholo ny tosy Antabato tena ho atao asa ho anatin'le zakondro ny anamboarana nyty lavadavaka makaty atosy mioto atao ambe olona tena nalahelo dia nalahelo nareo rehefa niala teto dada tamin'ny 7 sy 2 arivo ary rehefa niandry an'ity fividinana faharoa ity isika hoe hifananina ny mpanongana sy naongana fa maninona no miteny anareo an'izany satria ho hita vahoaka eo amin'izany hoe fampianana ny demokrasia izany inona ny lalana tokony hizorana amin'ny fampianana ny demokrasia lalana tsara ary inona ny lalana ratsy fomba ratsy mandeha amin'ny fanonganam-panjakana laza aminareo tsara fa ty fividianana faharoa ity tena hijerentsika hoe aiza ny safidin'ny olona afarana tsara ianareo hoe vitsy mamelaka lisa hita lizy eo ambaditeo hoe misinatira dia avalina tsara lizy zao ohatra zao misy fandrahonana amin'ny Facebook reny hoe hitanay misy zanako fa izy ireny mayanira da ty fa izy ireny afaka mampitavatra
faky izantsika eo zay tsy fanao mihitsy zany adievina nampiasaina fa tsy tokony ankizy no menasena fa zay fa tonga hoe aha eko a samy misonany menaka eny da atika menaka hamaka inona re zany propagande inona re zany hoe fampiasen-dahatra ety ny famonovorona zafady mpandrava tsy mpandrava foana mpanangana foana fa hosetrin'izay fahatongavany kandida marika Ravalomanana teny Tosy izay dia nasehon'ireo mponina teny toerana fa ny aina tao anatin'ny fahantrana izy ireo nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana ny kandida marika Ravalomanana irery ihany no havita ny fampandrosoana sy afaka mamaly ny etaetan'izy ireo vonona ny ampandany ity kandida ity ny vahoaka na Tsimondrano arahintsika vetrany ary ny tsary zany am'izao mijoro amin'ny maray aman-dreny anay sambatra zay tamin'ny fitondrany dada nahita ny manerana Madagasikara ny orinasany asanay dia tena nahafapo mihitsy tamin'ny androny dada nahita zany sambavy zay nahita deko nahita tsiva nanomboka 2009 zay lasa 4 mi zay ka tena matoky zay fa raha Tsimondrano la zato isan-jato dada eto Tsimondrano fa manome toky azy zay meo azy zay efa feo raha ety amin'ny faritra Tsimondrano aloha justement hoe itosy tena mbola garantie fa tonga dia hoe farafaharatsy 80% 75% ary tena fa resy lahatra vahoaka satria efa tao anatin'ny fahoriana tao anatin'ny fijaliana nandritra 7 taona tena raha izay dia manome toky ary mampirisika an'ireo vahoaka zay tsy mbola mipidy ny salasala tamin'ny premier tour tonga avy amin'ny deuxième tour ampandresantsika ny dada tonga dia tonga avy amin'ny deuxième tour ampandresantsika ny dada zany ihany natao hoe fandresena aza misy malaindaintsika ny tokantrano any miangavy atsika atao anatin'le premier tour tsika be da be tsy tonga nahazo karatra nefa tsy mifidy voasoratra anarana nefa tsy mifidy tokony valaindainana tonga ava daholo fa tsy maintsy ampandresan'ny dadatsika amin'ny 19 décembre tonga ava daholo ary zay dia faly zay ary matoky zay fa tsy maintsy mandresy dada tonga dia tsy maintsy mandresy dada raha tena faritra Tsimondrano 75% zay zany nazo zana dia mampirisika ny gatsy atsakany tanàna daholo aloha sota vahoaka ny Tosy sy Tsimondrano androany ama tompony anay fanentanana dia mandresy ny filoha marika Ravalomanana ohatsika vahoaka malagasy aza manaiky fitana aza manaiky fidina fa masina ny tanindrazana masina ny taranaka marika Ravalomanana ihany no sansafarany ho an'ny Madagasikara manentanatsika vahoaka tsy akanapaka amin'ny 19 Desambra ny mpanangana fa tsy mpandrava no hitondra ny Madagasikara dia mirasoantsika Madagasikara biaby veloma makaherantsika malagasy amin'ny 19 Desambra marika Ravalomanana antsika 25 le numéro
Mahakasika trany izay fanohanana ny kandida marika ravalomanana izay dia nanao fanambarana androany ireo zanaky mahatsiaritra ambony nilaza izy ireo fa rehefa nandinika ny fiainam-pirenena dia nanapa-kevitra fa hanohany ny kandida larana fahadimy amby roapolo marika ravalomanana dia aro raha itsika ny fanambarana nataony Ramatoa Marie Zénaïde Le Chat na i Mamazeny. Manao zao fanambarana zao zahay ray aman-dreny avy eto amin'ny fatriny mahatsiatra ambony. Rehefa nandinika lalina ny raharaham-pirenena dia nisafidy any Andriamatoa Marika Ravalomanana laharana fahadimy amby roapolo amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 Desambra ho avy zao noho ny reto atony telo ireto. Voalohany, ny fandaharana asany voasoratra ao amin'ny manifesto dia mahakasika ny fiainan'ny vahoaka iray manontolo toy ny famerenana ny fandriam-pahalemana, ny fampianarana, ny fahasalamana, fotodrafitrasa, fanokafana banky malagasy sy ny fanomezana asa ny tanora. Faharoa, ny fanariam-panatanteraka zany hoe décentralisation effective ka ahafahana mampandroso haingana ny vondrom-bahoaka isinjaram-pahefana fokotany commune ary ny faritra. Fahatelo, dia ny fanavozana ifotony le refondation zay efa nitakena, ny fampihavana pirenena réconciliation nationale amin'ny endrikiny nokasain'ny président Jafy Albert hanatanterahana azy. Koentana aritsika rehetra isafidy ny laharana fahadimy amby roapolo amin'ny 7 Desambra ho avy zao. Sy nizovy ny ho avy ny taranaka reo olona masina tanin-draza. Zay zany. Fa tsy tokony hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny olona efa nanonga-panjakana sy ny olona efa nitondra nandritry ny tetezamita araky ny lalàna hoy ny mpahay lalàna iray Andriamatoa Heriniaina Andriatsima. Endrika fanonganam-panjakana niseho tamin'ny taona 2004 iny ary manapirofo izany ny sazy azo ny Madagasikara. Fandikan-dalàna goavana teto amin'ny firenena kosa ny fanomezana lalana ny mpanonga-panjakana hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ho hiatrany ity mpahay lalàna ity. Raha itsika ary ny fanadihadiana tanteriny Edena Eliasy Mathieu Princy. Amin'izao fotoam-pifidianana izao mbola misy amin'ny vahoaka malagasy no mora voarebireby fa tsy fanonganam-panjakana no niseho tamin'ny taona 2004. Ninona nefa endrika fakana fahefana eo amin'ny fitondrana ka ivelany lalam-pandrenana dia fanonganam-panjakana no iantsona azy ary isan'izany ny tamin'ny taona 2004 iny hoy kosa ity mpahay lalàna iray ity. Ny atao hoe fanonganam-panjakana moa zany dia ny fakana fahefana ivelan'ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana. Ny fakana fahefana io mety miseho amin'ny endriny maro isan-karazany izy io. Fa ny voalaza ao anatin'ny lalàna fototra zany na lalam-pandrenana dia hoe ny mpitondra fanjakana dia fidiana amin'ny alalan'ny fifidianana ataon'ny olom-pirenena zany. Ka rehefa olona tady hitondra fanjakana zany kanefa tsy nandalo an'izay rafitra demokratika izay voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana zay zany dia nefa mieritreritra ny aka fahefana dia izay zany no atao hoe fanonganam-panjakana. Raha iresaka ny mikasika ny tranga tamin'ny taona 2004 zao tsika dia afaka lazaina avy hatrany mihitsy fa fanonganam-panjakana no niseho tamin'ny taona 2004. Ny ataontsika hoe ny lalàna manan-kely moa zany ho an'ireny olona manonga-panjakana ireny dia mazava loatra moa zany tsy tokony hilatsaka intsony ho fidiana ho filoham-pirenena ny olona nanonga-panjakana. Ary zay ny zavatra nitranga raha tsarontsika tsara tamin'ireny fotoana ireny zany fa nanapa-kevitra mihitsy na ny fikambanana raisam-pirenena za hoe
aleo tsy mahazo otratsony any amin'ny ovidina filoam-pirenena ny olona nanoka-panjakana anankiray zay ny anankiray faharoa koa moa tranga hoe ny olona mitondra tao anatin'ny transition na ny tetezamita zany dia tsy tokony koa ilatsaka ovidina filoam-pirenena amin'ny fifidianana manaraka. Na inona nefa fanamarina tena ataon'ny mpanonga-panjakana tamin'ny taona 2004 dia tsy azo lavina intsony fa fanonganam-panjakana no nataony. Tsy ny tena ny mivantana nefa no voasazy tamin'io fa i Madagasikara iray manontolo ary ny antraika tamin'ny vahoaka malagasy izany sazy izany no ny fahatapahan'ny famatsim-bola sy ny fampiasam-bola ary indrindra ny fiara-miasa amin'ireo firenendehibe any ivelany. Misy ny ambaratonga-pahefana manao ny fanasaziana anireny olona manao fanonganam-panjakana ireny ary ny ohatra akaiky amin'izany zao teto Madagasikara ny voasazy Madagasikara voasazy ny fikambanana iraisam-pirenentsika tamin'ireny fotoana ireny voasazy ny fikambanana SADC fa mba tsy mahazo miditra ao anatin'ireny nasitaka mihitsy nalana tao anatin'ireny fikambanana iraisam-pirenena ireny zany ananisany sazy efa niatra sahady tamintsika teto Madagasikara tamin'ny taona 2004. Mbola miantraika amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny izany takaitra navelan'ny fanonganam-panjakana izany. Tany tandalana i Madagasikara talohany taona 2004 voafehin'ny filoha tamin'izany fotoana ny resaka fandikan-dalàna. Nanomboka ny taona 2004 anefa gaboraraka tanteraka tsy nisy nanara-dalàna ary na ny mpanonga-panjakana aza dia tsy voenjiky ny lalana intsony hatramin'izao fotoam-pifidianana izao. Io tsy fanarahan-dalàna io no isan'ny mahatonga ny fikorotanana misy eto amin'ny firenena. Io fandikan-dalàna io ihany koa no fositry ny fahantrana. Noho izany mila filoha mahafehy ary tena mampiatra ny lalàna velona misy eto Madagasikara ny malagasy fa tsy filoha anomevahana ny gaboraraka indray ka anitsakitsaka ny vonina eto Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo izao. Ivadika eo amin'ny vaovao mahakasika ny fanadiovana ny tanàna kosa indray isika dia nisy ny fanadiovana Vaobe notarin'ny solombavam-bahoaka avy eo amin'ny boriboritany fahadimy niarahana tamin'ireo zanak'dada teny amin'ny fokontany Anjanahary androany. Tanjona ao anatin'izany hoy izy ireo ny anampiana ny kandida larina fahadimy amby roapolo amin'ny asa fampandrosoana toy ny fanadiovana ny tanàna fa eo ihany koa nisy roana ny mety ho fiparitany aretina rahantsika ary ny mahakasika izay tateriny Noro Fitiavana sy Manora Andriamalala. Raikitra ny fanadiovana Vaobe teny amin'ny fokontany Anjanahary 2 notariny zanak'dada nahitana ny KMMR na ny komity manohana any marika Ravalomanana ny tima androany. Ireo faritra tena nahitana fako ny vangongo nanaovana ny fanadiovana teny amin'ny FCKM Tranovato hatrany Maskara. Antony goavana nanosika ny ponina anadio ny fitiavana ny dada ny anoanana azy amin'ny asa fampandrosoana toy izao etsika izao hoy izy ireo. Ankoatra ny isoroana ny valana aretina ateraky ny loto toy ny kitrotro, ny pesta, ny areti-pivalanana izay mihamahazovana amin'izao fotoana. Fomba anankiray ahafahana manampy any dada sy ny fitondrana izay hoentiny rehefa avy eo ny fanadiovana ny tanàna, ny loto, ny karazan-doto amin'ny endriny rehetra tsy akanavaka. Dia manentana ny vahoaka malagasy hifidy any dada satria raha hoahy manokana dia ambarako fa raha tao anatin'ny taona 2004 ka hatramin'ny 2004 dia azoko atao hoe ny sonitra sy ny voatra ny fiainako. Kanefa ny 2004 ka hatramin'ny nakaty amin'ny 2024 dia sahako milaza fa nisy fiemorana tsapako teo amin'ny fiainako andavanandro ny fahefa-mividy sy ny karazany. Izay tanora tiako Madagasikara izay manohana ny Andriamatoa Marika Ravalomanana dia manao izao fanadiovana Vaobe ho fanentanana ny mponina rehetra eto Anjanahary Dezo mba andany sy andotsaka vato aminazy amin'izao fifidianana fidonana faharoa izao dia manantena atsika rehetra mba andotsaka vato an'Andriamatoa Marika Ravalomanana izay larana fahadimy amby roapolo zava-dehibe ho an'ny firenena ny fandehananao mifidy koa dia mandehana mifidy manefany edity fa masina ny tanindrazana. Za malagasy mila fandrosoana ny firenena tanora mandray andraikitra dia hitako hoe ilaina mila mifidy zany isika dia anohana numéro 25 foana dia 25 hatrany. Dia ny antony anaovana an'ilay fanadiovana androany satria dada miteny
miaraka amin'ny vava ozy izy dia tsy maintsy ataontsika ny fanadiovana mba hisoroana an'ilay aretina. Fa nanaintana ny vahoaka rehetra kosa nisy olombavambahoaka avy amin'ny boriboritany fahadimy anohana ny kandida Ravalomanana amin'ny fifidianana ny 7 Desambra izao. No amafisiny ity solombavambahoaka ity fa mbola nilamina ny fiainam-ponina tamin'ny androny dada. Eto dia mbola mamerina hoe sady manentana ny olona mahaiza mifidy tsara tadidiry vahoaka malagasy fa fanonganam-panjakana no nahatongavany Ngara-Joelina teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009. Ny raha antsika nahita ny amboletra nataony tamin'ireny heritreritra rehetrarehetra izay setetreny nampalahelo tokoa satria ny heritreritra izy hoe olona malemy filohantsika fa ny olona filohantsika matanjaka sady izay ry vahoaka. Tsy nihetsika amin'ny alalan'ny fanadiovana toy izao ihany no tontosainy KMMR hampandaninana ny kandida larana fa 5 fa io koa ny fanentanana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitetezam-baravarana andresendahatra azy ireny raha ny fantatra androany. Ivadika alafa vaovao hafa tanteraka kosa indray isika ataoriny fanapa-kevitry ny UCTU 10 volana lasa izay ny amin'ny ampiakarana ny sarandalana ho 500 ariary manomboka ny voalohan'ny volana septambra teo tapa-kevitra ny kooperativa tselatra fampiatra io sarandalana io manomboka ny 15 Desambra ho avy izao no ny fisondrotan'ny viditsolika ho izy ireo no tena antony ampiakarana izany. Noro fitiavana sy Manorandre Malala. Hampiatra ny sarandalana 500 ariary ny kooperativa tselatra ahitana ireo zotra 720 770 770 manomboka ny 15 Desambra izao. Vokatry ny fisondrotan'ny viditsolika eo koa ny fahalafosam-piainana amin'ny ankapobeny no antony raha ny fanazavana. Tsy midika nefa izany fa tsy misy intsony tapadalana 700 ariary ho iatrany izy ireo. Manomboka amin'ny 15 Desambra ny fampiarana ny sarandalana 500 ariary. Zany akory tsy midika hoe tsisy tapadalana intsony ao fa ny tapadalana kosa dia 700 ariary. Tsy misy intsony zany ny latsaky ny 700 ariary manomboka amin'ny 15 Desambra 2018 ho avy zao. Ny antony moa dia efa nazavaiko teo hoe ny fiakaran'ny vidin'entana rehetrarehetra izay ampiasainay mpandrarahany fitaterana zany. Eo ihany koa fiakaran'ny vidin'ny solika izay tsy mitsahatra fa miakatra. Manoloana izao fampiarana ny sarandalana ho 500 ariary izao, misy kosa ny fampanantenana omeny kooperativa tselatra ny mpanjifa eo amin'ny kalitaony asa. Tafiditra ao anatin'izany ny tsy maintsy anajan'ny mpamily sy ny mpanampiny ny cahier de charge toy ny ora iasana. Eo koa ny fampanjakana ny filaminana ao anaty fiara fitateram-bahoaka eo amin'ny mpamily sy ny mpanampiny ary ny mpandeha. Raha iresaka kalitao tsika dia enga amin'ny isan'ny toerana aloha voalohany indrindra. Ny isan'ny toerana ampiasainay amin'izao fotoana izao dia isan'ny toerana ara-dalàna. Misy strapotin ara-dalàna, ara-panjakana ny fisian'ny strapotin eo anivon'ny taxi be. Noho izany zany tsy azonay foanana aloha iny zany satria ara-dalàna. Ny mitondra tanteny mpitsangana no tsy mety. Ary anisan'ny kalitao zany zay omena ny mpanjifany hoe tsy tokony hitondram-pandeha mitsangana intsony izahay aty amin'ny taxi be tselatra ny resahana eto. Ankoatra izay, zotra maromaro efa nampiatra ny sarandalana 500 ariary vao nigadona ny volana septambra teo, nahitana ny zotra 920 amzato, 450 amzato, 420 amzato, 5 amzato, 320 amzato, 470 amzato, raha ny fantatra androany teny Ampasapito. Fitarainana maherin'ny zato no voarainy teo anivo ny CNIDH na ny Komisiona Nasionaly maleo tena amsahana ny zon'olombelona manerana ny Madagasikara no nitrangana tsy fanajana ny zon'olombelona. Io no anisan'ny tatitra navoakan'izy ireo nandritry ny famelabelarana ny vokatry ny asa ny tsirihana ny trangana fanitsakitsana izay zon'olombelona izay. Mariana moa fa tamin'ity herinandro ity no nanaovana io tatitra io teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Noro fitiavana sy Mathieu Prancy.
efa mananika ny 5 ny olona voaheloka no nitrangana tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara raha toka 5 ireo olona nampitandremana. Io no antotanisana avoakany teo anivon'ny Komisiona Nasionale Mahaleo-tena momba ny zon'olombelona ny Septambra 2022. Efa mahery izato kosa raha ny fitarainana voangon'izy ireo amin'izao manoloana nitrangana fanontonana ny zon'olombelona tamin'ny fotoana ny fitetezam-paritra nataon'izy ireo manerana ny nosy. Vokatry ny tsy fahaizana mandanjalanja ny fahefana ananan'ny tsiraray eo amin'ny fampiasana ny hery, ny vola, ny fitaovana no anisany antony goavana mahatonga ny firongatry ny tsy fanajana ny zon'olombelona eto antoerana raha ny nambara ny filohan'ny CNIDH. Tsikaritra izy ireo nandritra ny fidinana fotony nanaovana ny fanadihadinina. Saika ireo manam-pahefana sy ireo manam-bola avokoa no lohalarana amin'ny trangana mampiorokoditra io. Manaprofo izany ny trangana famonoana mpisolovava nisy teo. Toraka izany ihany koa ny tany Antsakabary sy Fieny Riveste. Voalaza tao amin'ny ajevitra tao aorian'ny famelakanana dia miainga foana zany avy amin'ny hoe hery fahefana tsy mitovy. Dia eto amintsika zany amin'izao fotoana izao mahatonga n'ilay fanitsakitsahana zon'olombelona eo amin'ny hoe izay manana ny fahefana, izay manana ny hery, izay manana ny vola dia manitsakitsaka ny zon'olombelona. Fa feno 70 taona amin'ny herinandro avy izao kosa ny andro maneran-tany nanambarana ny zon'olombelona. Vaovaon'ny finoana kosa no entintsika no izana ny vaovao vita izay ny fankalazana ny 50 taona ny FJKM izay nanomboka tamin'ny taon-dasa hatramin'ny ity taona ity mitohy hatrany nefa ny fankalazana ireo jobily ho an'ny FJKM hiditra ao anatin'ny fankalazana ny 400 taona ny sekoly protestanta ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka manomboka rapitso no anokafana izany eny amin'ny FJKM Mandrenarivo Fahasoavana. Mandritry ny herintaona no anaovana ny fankalazana ary nisy ny hetsika maro samihafa entina hanamariana izany. Fanampanazavana. Tamin'ny septambra 2019 no nanangana ny sekoly voalohany tany amin'ny faritra Atsinanana. Kanefa moa le tany tsy tena azo lazaina hoe ofisialy raha zay ny ilazana azy, fa le tena ofisialy zany nitsangana dia teto Antananarivo teny Andohalo tamin'ny 20 septambra 2019 tamin'ny andron'ny fanjakana Radama zany, Radama voalohany. Dia mahatsiaro ny fiangonana hoe tsy tokony handalo eo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy ny firenena fotsiny izany zava-tsarobidy izany ary sekoly FJKM dia mbola mitsangana sy miroborobo ary mihamandroso amin'izao fotoana izao. Dia izay le fanapahan-kevitra hoe ho mariana izany asan'Andriamanitra teto amin'ny firenena ary indrindra teo amin'ny fiangonana izany eo amin'ny FJKM amin'ny taona 2022 natao izay tsy fanandrifiny amin'ilay jobily 50 taona sy 400 taona izay vao farana teo mba hiavaka tsara zany na dia hoe asan'ny fiangonana ihany aza ny sekoly. Dia izay zany tena anton'ilay fitsanganan'ilay komity ary isy ny fanompoam-pivavahana fisaoran'Andriamanitra ary indrindra fanolorana sy fandraisan-tanana n'ireo mpikambana ao amin'ny komity ho tanterahana ao amin'ny FJKM Mandrenarivo Fahasoavana zany amin'ny alahady ho avy izao 7 Desambra manomboka amin'ny ora sasany tolakandro. Izany eo amin'izay vaovaon'ny finoana izay hatrany sika sady amarana ihany koa ny vaovao nosokafana androany ny taom-piasana sy taom-pitaizana skoto eo anivon'ny faritany Analamanga Atsimo tetsy amin'ny FJKM Malaza Gileada no nanatanterahana izany io tolakandro io. Maro ireo tetikasa sy hetsika ataon'ity fikambanana mpanao asa soa eo anivon'ny fiangonana ity amin'ny taona manaraka iny ka namafisana izany dia tsy maintsy omena fiofanana mandrakariva ireo mpanabe mba ahafahana mampita ny fanabeazana any amin'ireo beazina. Raha itsika avy hatrany ary makasika amin'izay tanteriny Edena Elias sy Rivo Rajaonarivelo.
tily amin'izao fotoana izao mikarakara ihany koa laso ho an'ny mpiandraikitra izy ao anatin'ny fanabeazana azy io farasina andraikitra ny mpiandraikitra rehetrarehetra zany mila miofana amin'ny fanatanterahana any andraikiny ary koa eo ihany koa ny fitaovana zanak'olona zany mila andraikitra mila fiofanana mifanaraka any amin'izay dia ny tily amin'ny 25 décembre zao dia efa misy sady lasy fanomanana sy fanaterana voalohany amin'ity mandat ty amin'ny 25 au 30 décembre zao izay tanterahana any amin'ny nosy faly any Mantasoa dia irarina ho tonga maro tsika mpiandraikitra amin'ny fotoana io satria toanao anareo io. Panazava eto Madagasikara nala mangatsimo dia ivy manokana ny amin'ny hoe faritany mitrandraka fahaiza-manao mifanaraka amin'izao fotoana dia mandroso amin'ny fandraisana andraikitra ary koa samy joro mampanazava ho vovolombelon'i Jesosy Kristy. Androany moa zany dia eto amin'ny FJKM Malaza Giliany dia fanokafana ny tao-piasana 24 sy 20 ary koa fanokafana tao-panabeazana dia mifaran'eto ny vaovao amin'ny androany isaorany ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany dia mirary faran'herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ampanarahana ny fahitalavitry ny MBS ny tena kosa dia manome fotoana anao indray ho amin'ny alatsinainy velomary tompoko.